Miarabantsika rehetra zay manaraka sy mandray ny fampianarana ny ambassadeur-ny Soaziadiana moa zao tokatrantsika larana faharoa ny fampianarantsika ny amin'izao fotoana izao izay mitondra ny lohateny hoe rava ny didifolo. Magnina moa ny rava ny didifolo, inona ny antony mahatonga an'izay a? Ny antony izay atao hoe narava ny didifolo izay mihitsy no jerevantsika ny amin'ny teny ity. Vao fampahafantarana ny olona rehetra ny hoe tena rava tokoa ve izy? Ny valiteny dia tena rava tokoa. Tena rava ny didifolo sy lana mosea. Meko antsika ny antony nahatonga an'izay hoe inona ny antony nahatonga azy vava? Fa tena rava izy. Meko antsika koa ny amin'ny farany ny antony hoe narava azy. Voalohany indrindra aloha ny amin'ny ten'Andriamanitra dia izany Yahosoa zany dia tonga ampitambatra ny jiosy sy ny jentilisa. Izay hoe Andriamanitra ny jentilisa ihany izy dia hoe tsia fa Andriamanitra ny jiosy koa. Any tonga izy ampitambatra ny jiosy sy ny jentilisa. Izay teny izay dia hitantsika arikatra amin'ny soratra masina izay vasikely hoe Efesianina toko faharoa ampitambatra ny jiosy sy ny jentilisa izy. Izay hoe famonjeko hatrany amin'ny farany tany jerevantsika teo. Raha vakitsika amin'ny bokin'ny Efesianina toko faharoa dia amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo any jerevantsika dia iverina indray ny amin'ny teny lalàna Mose any hoe any amin'ny mpaminany hoe misy teny miteny an'izany ve any dia vakitsika ary. Dia vakitsika eo no andininy fadimy ambin'ny folo fa io ihany moa izy. Fa tao amin'ny nofony nandravan'ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didy natao tandremana. Efa tonga ansaina zany tsika eto fa misy didy ny ravanao nefa tsika mety tsara fa tsy azo anampiana, tsy azo nisorana na didy nefa tsika eto mety hoe rava ny didy nandravana ny fandrafiana dia lalàna nisy didy natao tandremana. Mba anakambany antsika roa tao amin'ny tena ny olom-baovao iray ka hanaovan'ny fihavanana. Eto zany dia misy fampihavanana eto izy ilay ampihavanana, izy ilay ampihavanana satria hanaovan'ny fihavanana zany olona roatota tsy miova tsy mitovy zany nefa no atambatra noho ny amin'ny tenany ho lasa olom-baovao iray. Zany ny sary mandeha ka raotany moa zany ataontsika sary vetivety zany dia tataka an'izao ny sary tsy maintsy asitsika sary kely zany azava tsara aminareo any tokantrano any dia tahaka an'izao izy zany. Ty zany ilay atao hoe zanak'Andriamanitra zany ty izy ty. Dia ty ny hazo fijaliana ty ataontsika menamena ity na mpijaliana na tonga azy nijaly io ny hazo fijaliana zany dia tato amin'ity ilany ity zany ny jiosy zany ty amin'ny sisiny eto ty. Ty le jiosy zany ty ny jiosy. Dia ato amin'ny ilany ato kosa ny ataontsika mangamanga ny jentilisa. Ty ny jentilisa JTL anaovantsika anaran'izy zany na jentilisa na hoe gentil GTL izy amin'ny teny frantsay. Dia reto olona roa reto zany reto olona anankireto zany tena marina teo aloha niady ireo. Niady ireo zay mahatonga ny hoe misy dika hoe différent ty zany miady ny dikan'izay. Mbola misy fenikely moa izay miady ny dikany hoe mifanipaka zany. Fa rehefa tonga amin'izay Yahosoa raha tsy teo zany Yahosoa dia mifanipaka ireo. Fa ny sary faharoa rehefa tonga amin'izay Yahosoa dia niavana ireo lasa ny fampitatana amin'izay zany ireo zao. Lasa ny fampitatana izy ty zany ny première ligne zany ty fotsifotsy ty zany ataontsika hoe niady izy tamin'ny voalohany. Inona nampiady anazy dia meko anao mivalina fa ny didifolo sy lana posena nampiady an'io. Didifolo nampiady ary ny tamin'ny faharoa kosany izy nampiavana anazy dia tamin'ity kosany Yahosoa. 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 Izany hoe io sary io jerevantsika dia niady ny jiosy sy ny jentilisa noho ny amin'ny didifolo izay mihitsy ny marina. Ka raha ohatra ka ho ampitambarina tokoa ny jiosy sy ny jentilisa dia tsy maintsy ravanina ny didifolo dia mitambatra ny jentilisa sy ny jiosy izay fotsiny sary. Dia hazavaina amintsika izay sary izay rehefa avy eo zany fa tazomitsika tsara io sary eo an'izay nandray teo zany. Ao anatin'ny soratra masina dia hoe atambatra ny jiosy sy ny jentilisa rehefa andresantsika teo. Io izy io. Andininy fahadimy ambin'ny folo ary aloha vetsika vakina. Fa tao amin'ny nofony ary nandravana ny fandrafiana dia lalàna nisy didy natao tandremana. Izany hoe ny ravana zany didy folo sy lana Mose
zay natao hotandrema ny didy fosy lana Mose iny mba hanakambany antsika roa tota, zany hoe nampisaraka izany matoa nyravana, ka rehefa nyravanana izy dia nampitambatra an'izay hoe mba hanakambany any antsika roa tota ao amin'ny tenany olom-baovao ray ka naovan'ny fihavarana. Zay le sary teo hoe lasa rehefa nyravana ny didy fosy ny lalàna Mose, ina ny antony mety meko rehefa avy eo dia natambatra izy roa tamin'ny lalàna Yahosoa. Zay le izay ary ampihavana andiny feny ambin'ny folo, ary ampihavana antsika roa tota ho teny iray amin'Andriamanitra noho ny azo fijaliana zay namono ny fandrafina. Zany hoe rehefa maty teo amin'ny azo fijaliana zany Yahosoa dia nitambatra amin'izay ny Jiosy sy ny Jentilisa, fa nisaraka izy zany dikan'izay teo aloha. Inona nampisaraka anazy valiteny didy folo sy lalàna Mose, ka rehefa ho atambatra izy mazava ho azy zany dia tsy maintsy ravana ilay nampisaraka dia ny didy folo sy lalàna Mose. Hojereva antsika daholo ny sary rehefa avy eo. Andiny fafito ambin'ny folo, ary tonga izy ka nitoro teny somafaly milaza fihavana tamin'ireo zay lavitra ary fihavana tamin'izay kaiky koa. Zany hoe io Yahosoa io zany no natonga ny Jiosy sy ny Jentilisa tafakambara. Nisy zavatra nataony teo. Inona le nataony? Nandravany le didy folo, satria mazava be le andiny fadimy ambin'ny folo teo zay mbola zavaintsika amin'ny teny maro samihafa. Zavaintsika amin'ny teny maro samihafa zany. Valiteny, inona ny antony natonga ny hoe nyravana ny didy folo? Satria maninona? Voalohany indrindra ampikambana ny Jiosy sy ny Jentilisa io Andriamanitra io noho ny amin'ilay teny hoe ho famonjeko hatrany amin'ny faran'ny tany. Ikambana zany ny Jentilisa sy ny Jiosy ny dikan'izay. Isaia 42, avena indray Isaia 42 vakitsika kely indray mandeha. Isaia 42, Isaia 42 eny andininy fahaenina. Vakitsika amin'ny anaran'i Yahosoa. Izao iavay efa niantso anao tamin'ny famarihana ary nitantana ny tananao aho ka hiaro anao dia nomena ho fanekena ho an'ny olona ary ho fanazavana ny Jentilisa. Ho fanekena ho an'ny olona mihitsy, io le fanekena vaovao le nivakiana tany amin'ny anaranana voalohany tamin'ny fampianarana. Io fanekena vaovao io zany no nomena ny olona rehetra ary ho tonga hatrany amin'ny fanazavana ny Jentilisa. Zany hoe ny Jentilisa zany sao dia ho lasa mazava noho ny amin'izao tenin'Andriamanitra mandeha zao. Atrika fahazotsika tsara zany zay hoe tokantrano hoe misy fanekena ho an'ny olona ary fanazavana ny Jentilisa. Zany hoe tonga hatrany amin'ny faran'ny tany zany ity fanazavana ity. Mbola vakitsika kely le tenin'Andriamanitra zay hoe ho famonjeko hatrany amin'ny faran'ny tany. Zany hoe vakitsika kely io zay somary kely mamadika baiboly kely io zay ady dia hitatsika io. Isaia 49:6, Isaia 49:6 vakitsika kely indray zay Isaia 49:6. Mbola iverina eo ihany tsika zany ilazana amintsika hoe tena misy famonjena hatrany amin'ny faran'ny tany. Isaia 49:6 vakitsika voninahitra dada Iavasy Yahosoa. Eno izy mbola zavatra kely foana raha tonga mpanompoka hananitra ny fireneny Jakoba ianao sy ampody ny Israely sisa voaro. Fa omeko fanazavana ny Jentilisa koa ianao ary mba ho famonjeko hatrany amin'ny faran'ny tany. Tonga zany ny famonjena makany amin'ny Jentilisa, fa tsy ho an'ny Israelina irery, fa ho tafakambana ny Jiosy sy ny Jentilisa araka ny tenin'Andriamanitra hoe ho fanazavana ny Jentilisa ary famonjeko hatrany amin'ny faran'ny tany ary ho fanekena ho an'ny olona rehetrarehetra. Tena zavatra mazava be zany. Ny olana nefa ny antsika rehetra tokantrano dia misy didy mampisaraka ny Jiosy sy ny Jentilisa. Andao vaketsika daholo ary ny didy mampisaraka ny Jiosy sy ny Jentilisa, tsy inona zany didy zany fa ny didy folo sy ny lalàna Mose zay tsy azo sarahana. Ny didy folo sy lalàna Mose zay tsy azo sarahana mihitsy no mitondra ny fampisarana ny Jiosy sy ny Jentilisa io. Andao vaketsika ary rano ravana izy, fa raha vao tsy rava io na ianao Jentilisa io raha tsy afaka mivavaka amin'ny Andriamanitra io fa vao mainao mpanota, mpandika lalàna dia mpanota dia vao tsy makany amin'ny farimy rehetra afy sy ny solofara. Andao antsika maky an'izay teny zay hoe naninona no nampisaraka ny Jiosy sy ny Jentilisa ny didy folo sy lalàna Mose. Vakitsika eo amin'ny bokin'ny Exodosy 4:30 ny voalohany indrindra dia manompo andininy 1:20 antsika mamaky. Vakitsika ho voninahitra dada Iavasy Yahosoa. Ty ara ny didy folo sy lalàna Mose zay milaza fa tsy mahazo miaraka ny Jiosy sy ny Jentilisa. Ary ho lazaina amintsika koa fa rehefa nivakiana ara ny didy folo sy lalàna dia nirohana ny hafa firenena. Vakitsika daholo zany.
tandremo zay andidiko an'io exodose 34 11 ka hatramin'ny 15 ino rehefa roako ialy eo anatrehnao a ny amorita ny kananita ny etita ny perizita sy ny vita ary ny jebosita koa mitandrema fandrona mifanekenina ampony eo amin'ny tany zay alenao ianao ka ho fandrika eo voanao zay io ary le teny io aza manao fanekenina amponina eo amin'ny tany ilay didy folomena zanak'Israely zany a dia misy teny ahon'izao anatin'io fanekena io hoe aza manao fifanarahana amponina eo amin'ny tany 17 fa raha vao ny altarany torotoroany tsangam-bato sampany ary jinjao ny aserahany zany le hoe tena poteo mihitsy ny momba anazy 17 fa tsy ankoko eo anatrehan'izay andriamanikafy ianao fa iava dia sary-piaro ianarany satria andriamanitra sary-piaro izy 15 fa andrao ianao no fanekenina amponina eo amin'ny tany tsy mahazo manao fanekenina amponina eo amin'ny tany tsy mahazo manao fiarahana amponina eo amin'ny tany mazava ho azy zany fa vokatra io teny io a dia mamono afafirenena ny zanak'Israely zay le izy zay le danger eo anatin'le didy folo zany zay fa andao ianao no fanekenina amponina eo amin'ny tany ka hijangajangana araka ny andriamanitra sy hamono zatra atao fanatitra ho any andriamanina izy ka dia sainao ka inona amin'ny fanatitrany aza manao fifanekena eo amponina eo amin'ny tany so lasa manaonao foana ka na manaonao foana ianao na tsy manaonao foana efa namoaka adidy izy hoe aza manao fanekena eo amponina eo amin'ny tany tsy mahazo manao fifanekena eo amponina eo amin'ny tany zay mitandrema fandroanao fanekena amponina eo amin'ny tany zay alenao ianao ka ho fandrika eo voanao zany efa didy mipetraka mihitsy ny io 12 io hoe tsy azo atao mihitsy ny a ny zanak'Israely ny israelianina tsy mahazo mifanaraka amin'ny amerikanina na ny frantsaina ny anglisy na ny sinoa na ny afrikanina voarara zany efa tsika mahita am'izao tsika miteny zao mifanaraka tsara ny amerikanina sy ny frantsay sy ny israelianina mifanohitra amin'ny didy folana zany e zany ny profa tsisy manaraka an'io didy itsony ny olombelo eto ambony tany efa samy miaraka manetsaketsaka an'io ary zany ny profa tsy maintsy ompiteny ty zao tontolo zao ty satria vohitsakitsaka daholo ny teny rehetrarehetra io zay mahafinarinaritra ny olona ny tazominy ary efa tsy mahafinaritra anazy ialany fivavahana tsy mandeha amin'izy tsony fa ny anjaran'izay adiady dia mamerionareo a iverinao amin'ny hatsarana rehetrarehetra zay aloha ny voalohany zay fanaporofona hafaharoa azy noho ny amin'izay teny zay a dia nididina mihitsy ny zanak'Israely andringana ny hafa-firenena zany hoe raha teo akaikinao tamin'izany manao amerikana na frantsay na anglisy na sinoa malagasy nyvonoany zareo ianao hofakitsika ara ny tenyandriamanitra ka ny bokyny Deutéronomie toko 7 Deutéronomie toko 7 amin'ny nomboka ny 1 ka hatramin'izay mahafinaritra antsika eo Deutéronomie 7 andininy 1 sy ny 2 zay andiny 1 sy ny 2 Deutéronomie 7 a 1 ka hatramin'ny 2 rehefa entiny avandriamanitra ianao ka tafiditsany amin'ny tany zay efa idiranao olo vany ary firenena maro no voaroaka ny aly eo alohananao dia ny etita sy ny girgasita sy ny amorita sy ny kanita sy ny perizita sy ny vita ary ny jebosita dia firenena fito lehibe sy mahery ianao ary raha teo zany ianao frantsay dia efa maty ianao ary raha teo koa ianao amerikana dia efa maty ianao ary raha teo koa ianao sinoa dia maty ianao raha teo koa ny afrikana ianao afrikana maty koa ianao ary raha teo ianao japonais dia efa maty koa ianao fa saingy ianao tsisy teo tamin'izany fa zareo ny teo fa nyvonon'andriamanitra daholo dia noho ny dia firenena fito zay lehibe sy mahery ianao ka rehefa voatolo tsy avandriamanitra eo anoloanao ireny ka resinao a dia aringany mihitsy izy tena aringany mihitsy voanohy dikan'izany aza manao fanekena aminy verindray mandeha le teny aza manao fanekena aminy na mamindra fo aminy aza mamindra fo aminy mihitsy ny ianao 7 apitsika 7 ary aza mifanambady anak'aminy ny zanakao vavy tsy homena ho vadiny zanakao lahy ary ny zanavavy tsy ho vadiny ny zanakao lahy tatsika tsara amin'izany fa tena tsy mahazo mifampiraraha mihafa firenena zay ny ateo didy fosy lana mose tsy azo ekena mihitsy ny hafa firenena hifanambady na hiaraka amin'ny israelianina dia tsika hoe zao tsika miteny zao firiny israelianina efa mivady amin'ny hafa firenena voahitsakitsaka io didin'andriamanitra io dikan'izay rarina ho avy ny famononana olombelona rariny raha ho avy ny fanapitenana olombelona miomany ianao dia toy izatsika any le teny filmoa zany parantèse kely nombeko nefa misy zava-doza amin'ity tany ity fa mbatonga saina ianao dia toy izatsika amin'izay ny teny hoe rehefa misy any zany fandrianana zany
de tena misy ve ny tena fanesoana ny zanak'Israely marina ny faniliana an'ireo hafa firenena ireo, de tena misy le izy. Raha vakitsika mihitsy ny hoe tena aringany mihitsy izy a, misy bola boky kely zay vakitsika kely amin'ny boky Levitikos ary a, Levitikos toko 20 no vakitsika kely amin'izay hoe andiny 2 sy ny 3 ary ny 4 no vakitsika. Levitikos 20:22 ka hatramin'ny 24 no vakitsika kely a. Fa namafisana azy hoe tena mahakala hafa firenena io Andriamanitra io raha didy folo ny resahanao. Io Andriamanitra io mihitsy no mahakala anao raha ho didy folo ny resahanao. Levitikos toko 20 a, jereo ange ny fankalana io Andriamanitra ny hafa firenena enao ange ty loko andininy 2 izy teo 20:22 ka hatramin'ny 24 zany de vakitsika amin'ny anarany Ahosoa. De meny daholo tsika rehetra ianao zay manaraka na vahiny ianao na malagasy na fa firenena maro samihafa na afrikana na frantsay na amerikana na anglisy ianao tsara ty fanazavana ity. Levitikos 20:22 jusqu'à hatramin'ny 23 ary tandremo ny didiko rehetra sy ny fitsipika rehetra ka rao izy mba tsy andohanareo ny tany zay hitondrako anareo honenana. Mandoa zany io tany io raha mandika ny teny israelianina de io tanin'ny Israely io. Ary aza manaraka ny fanaony firenena zay foroako eo anoloanareo fa nanao izany rehetra izany izy ka dia halako. Zay ny andiny 23 ihany ny farany 22 sy 23. Raha io Andriamanitra io zany no resanao io dada Iava io Eloheny Israel de zao ny voalazany hoe halany ianao satria mpanao ratsy. Zava-misy zany ny tsy mpanao ratsy tamin'izany de ny Israelianina rery ihany. Ka raha ianareo zay hafa firenena afrikana, amerikana, anglisy, sinoa, japonais no ny fanena tamin'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany de efa naringany koa nareo halany nareo izy ny tenin'Andriamanitra ka ny zavatra hala zany nge ankalaina zany nge vonoina sy aringany. Zay no natonga ny bokin'ny Deutéronome hoe vonoa reo de aringany reo. Zay ny fanazavana voalohany. Ka noho izany inona ny toko tenenina amintsika ny amin'izany sary rehetra zany. Donc jerevantsika ny pratikany io fa tena ndroany zanak'Israely marina nge ny ina moa ny Néhémia 13:3 vakitsika. Néhémia toko 7:20 nge vakitsika ty teny ty amin'ny andiny 7 hoe rehefa nivakina koa lalàna Mose sy ny didy folo de ndroany zanak'Israely ny hafa firenena mandroaka hafa firenena io didy folo sy lalàna Mose io. Zany lalàna tena izy zany. Fa azotsika mahita tsara fa mizotsika am'teny zao tsy misy an'izany tsony. Zay ny proof efa tena tezitra mihitsy io Andriamanitra io efa tena tsy minana ny teny rehefa tsisy miraha tsony izy koa fa tsy mivaky loha hamonanao izy ny dikan'izay. Hamonanareo olombelona izy ny dikan'izay. Zay ny eviny ambassadeur-ny Ahosoa ziady aha ety ambony tany hamonjy anao zay mandre ankehitriny. Tena tsindriko mihitsy ny teny hoe hamonjy anao zay mandre ary maromarina koa nasaina ny aino ahy. Ka maiza anao miainonao to nasaina ny aino ahy ianao anisan'lay hovonjeny ianao de aza miaraka amin'lay olo efa manolotra ny tena no faty makany amin'ny hera. Toy-atsika ny teny. Ary Néhémia 13:3 ary rehefa reny olona ny lalàna dia navahany hiala tamin'ny Israely ny olona hafa firenena rehetra. Zay navahany hiala tamin'ny Israely ny olona hafa firenena rehetra. Izany hoe raha voavakiana zany ty didy folo ty sy lalàna Mose zay tsy misaraka de mandroaka mihitsy ny zanak'Israely. Roany ianao ny lalànan'ny Israelianina mihitsy ny manao an'izay. Ka atahoana moa zany ny ampitambatra ny Jio sy ny jentilisa zany raha io lalàna mandroaka hafa firenena io. Satria raha voavakiana ny didy folo sy lalàna Mose zany hoe raha ampiarina ny didy folo sy lalàna Mose de tsy maintsy mamono anao hafa firenena izy. Natao hafa firenena de ny olona akoatran'ny Israelianina natao hafa firenena raha ny soatra masina ny resaha. Raha vo misoatra baiboly zany resahana de natao hafa firenenao de ny akoatran'ny Israelianina. Zany hoe ny frantsay, ny anglisy, ny afrikana, ny komorianina, ny malagasy, ny japonais, ny sinoa, ny vietnamianina, ny australianina, frantsay, nizaniza zany dia hafa firenena daholo reny. Fa ny tsy hafa firenena kosa dia ny Israelianina satria izy ny tompon'le teny. Atahoana zany ny mampitambatra andreo satria raha vao mitazomina ny didy folo sy lalàna Mose de mandroaka hafa firenena
ny didifolo sy lalàna Mose voaroka reo ataona zany mampitambatra anazy iny le sary mieky atsika hoe jereo am'izay nge le sary io le sary io raha voavakina zany ny didifolo io hitatsika io a dia misaraka ny jios sy ny jentilisa raha vo io didifolo io de nataony Iosoa zany a novonoana le didifolo teto am'ty azo fijaliana ty a napiakarina teto am'ty azo fijaliana ty le didifolo ty le didifolo nalefa teto nampiakarina teto le didifolo a de nyvonoana teto le didifolo de nytambatra ny jios sy ny jentilisa io ambany io raha tsy maty zany didifolo sy lalàna Mose io a tsy afaka mitambatra ireo satria voasaka an'izay lalàna zay ka raha ho atambatra Iosoa zany jios sy ny jentilisa de tsy maintsy vonoana ny didifolo sy lalàna Mose zay ny valin'le fantainany meko anareo teo hoe fa maninona ny ravany io a de satria mampisaraka jios sy ny jentilisa dao vakitsika raha ten'Andriamanitra am'izay aventsika le boky ny Efesianina teo a Efesianina deo 15 de vakitsika amin'ny dika teny maromaro hitantsika mihitsy fa tena sefer Torah io teneny Efesianina deo 15 loza ave koa ny atao ina moa dikany teo Torah zany Efesianina deo 15 fa tao amin'ny nofony nandravan'ny fandrafiana de ny lalàna nisy didina tao hotandremana mba hanakambany atsika rotota ao amin'ny tena ny olom-baovao ray ka hanaovan'ny fihavanana zany hoe rava tao amin'ny nofony Iosoa zany a ny didifolo sy lalàna Mose zay hoe nandravan'ny fandrafiana de ndao zany de vakitsika izy eo amin'ny bokyny Sefer Torah ny jios ny atao hoe Sefer Torah de bokyny lalàna na le bokyny jios zany de ny soratra masina soratandreo jios hebreo reo a de tsika moa manana tena marina de voakatsika ato izy a ty lay baiboly jios ty zany amin'ny teny hebreo amin'ny teny anglisy moa de zao ny titraty hoe the Aleph and Tau Mashiach means are for all mortals to repent and to fulfill zay moa zany solotrato a de tsika moa tsy de maky an'izay fa le Efesianina deo 15 no vakitsika ity moa zany de baiboly hebreo le izy zany hoe itamasiah.com zany que Bible comme hébreu itamasiah.com zay zany izy zay zany ho an'ireo zay mamaky an'io fa meko an'ireo ny anaran'izy teo a afeko indray mandeha tsy hitako tsony izy teo fa tsy mety mandeha Bible itamasiah.com zay ny anaran'izy zany io jerevantsika ato ambany eto am'izay zany le Efesianina deo 15 io jerevakitsika ato satria baiboly hebreo zany ty a Efesianina izy moa zany ty Efesianina Sefer Efesim moa filazany azy ato amin'ny bokyny hoe Sefer Efesim zany hoe Sefer Torah ihany zany moa sa bokyny lalàna ny dikany zany fa teny nakany amin'ny Efesianina ny dikan'io teny io zany toko faharoa de telesatritsika kely a de registritsika kely a de andiny fahadiambiny folo vakitsika hoe Efesianina deo 15 somary misy teny hebreo moa ato zany fa de anjaratsika no mihaino fa ezako vakina araka ny izy zany io zany le teny hebreo io hitatsika io ireo lavabe reo teny hebreo a reo a ito moa zany le Torah efa hito akeketo ty fa aloha toizatsika am'izay le famakina ny teny zao de ny dikan'io teny hebreo zany ty ny fandikanana azy babatlo hayeba bibsaro et Torah hamitsot vahakotrokot libro atreo ihany de ampy atsika zay nafso etasnaim ladam etradash vayas shalom de nijerevantsika zany le teny eto hoe Efesianina deo 15 io a Efesianina deo 15 io hoe babatlo hayeba bibsaro et Torah zany tena resany eto ka ny Efesianina deo 15 io de laza hoe rava ny lalàna
ka Torah le rava eto zany ka ny Torah moa ny hoe lalàna Mose tsy ny didy folo na hoe didy folo sy lalàna Mose zany hoe ny ao anatin'ny baiboly hébreu dia milaza mihitsiny fa ny Torah ny rava zany tsy misy idirany hoe ny fandrafiana ohatr'izao ary fa ny Torah mihitsy ny rava dia vakitsika amin'ny teny anglisy ny izy a Ephésiens 2:15 Ephésiens chapter 2 verse 15 voilà by abolishing in his flesh the hostility which is the law of commandment tena lalàna mihitsiny ao anatin'ny commandement nefa antsika milavo voany jerevantsika tao fampianara tao amin'ny numéro 1 fa tsy azo anao ampiana tsy azo any esorana ny didy fosy lalàna Mose fa boky ray no misy anio dia tsy azo anao ampiana tsy azo any esorana tsy misy an'izany hoe ty lalàna ty anasorana atao tsy azo atao zany tsy isy atao hoe ity lalàna ty anampiana kely ao tsy azo atao an'izany hoe didy fosy lalàna Mose io fa tsy azo anao ampiana io ka tsy azo any esorana ihany koa fa ny voalaza ato zany dia hoe lalàna mihitsiny la loi des commandements mihitsiny no ny ravana hina zany raha tsy ny tena ny fotobeny mihitsiny dia ny didy fosy lalàna Mose zay natonga ny tena Andriamanitra voalaza mihitsiny ato araka voalaza ato hoe torate et torate zany hoe Torah mihitsy no rava araka ny Ephésiens 2:15 lovaketsika eo fa Ephésiens 2:15 misy an'io so nareo miteny hafa io Ephésiens 2:15 io loka vakiko ny ato ambony ato hoe boky ny Ephésiens ato so nareo miteny hoe tsy izy io Sefer Ephésim Ephésiens chapter 2 Sefer Ephésim chapter 2 dia hiditsy am'izay tsika tika hatramin'ny verse 15 voilà ozany hoe ohatrany sady teny gasy ny teny frantsay ny teny anglisy ny ataonao tsy mampanininy zany fa mampianatra kely zay adia dia zay aizanao anazy ny tena important io izy io bebatlo hayaba bibsaro et torate voilà io izy io lay Torah mihitsy ny zany rava ny dikan'izao raha ny ten'Andriamanitra ny jerevana no zany lazaina amintsika rehetrarehetra pahabe maso fa tena rava ny Torah fa raha tsy rava io dia tsy afaka mitambatra ny jios sy ny jentilisa voilà lao antsika ary hijeryn'ny sary am'izay zany aventsika am'izay le tableau teo le misy an'lay saritsika zany raha vo tsy rava zany ny didy fosy lalàna Mose dia tsy tafaraka ny jios sy ny jentilisa dia ataontsika zany ny sary gomentsika aloha hiala tany dia afentsika le mandeha zany ny sary zany am'izao tsika miteny zao asa misy kisarisary indray mivoaka ry teknisianina ao tsika reo amafandrizy dia afentsika ny sary zany voalohany zany jios sy ny jentilisa ataontsika sary raha mbola tsy tonga zany ity zany ny jios ty matavy be ataontsika zany izy ty zany ny jios ty juif zany io dia ty ny jentilisa ataontsika mangamanga ty zany izy ty zany jentilisa gentil dia ny ady reo dia ny didy folo mihitsy ny nampiady an' zareo ty ny didy folo ty leo ataontsika somary mazavazava le izy voilà ty ny didy folo tya ny didy folo no nampiady anazy tya 10 commandement di 10 10 commandement izy amin'ny anglisy zany io no nampiady ny jios sy ny jentilisa zany hoe ny relation entre juif sy ny jentilisa zany tamin'io fotoana io tena coupé tanteraka zay ny dikan'io relation tato zany zany hoe ny fifandraisan'ny jios sy ny jentilisa zany tena barazy be mihitsiny barazy mihitsiny ta dia tena ataontsika matavitavy ta dia tena hoe tapaka mihitsy zany iny tapaka mihitsiny coupé noho ny amin'ny didy folo tsy mifandray mihitsy ny jios sy ny jentilisa
sary voalohany ty zany première schéma zany ty ohatsika hoe numéro 1 ty zany numéro 1 ty numéro 1 io a ny adiny tsy io sy ny gentilisa numéro 2 ndray ahoana ny sary numéro 2 ndray ny sary ohatra ny ahoana ny sary indray nitrangatranga tamin'ny numéro 2 vonoany eo soato ambony azy fijaliana nina moa ny didy folo sy lana mose petraka am'izay zany ny azy fijaliana eto ty ny azy fijaliana lasa de ny antona teo Yahosoa zany tsy hitatsika hoe ty Yahosoa ty ny antona teo Yahosoa ty Yahosoa ny antona teo io Yahosoa ny antona teo zany io menamena kely io ty na teo hoe Yahosoa ary Yahosoa ny nandravan'io fa tsy Jesosy zany zany tsy nandravan'io zany tsady tsy mahay an'izany izy Yahosoa ny nandravan'io de rava teto ny didy folo sy lana Mose fotika teo le ty maromaron ty zany mifantsika teo ataoko kely izy ty zany didy folo sy lana Mose ty iny soratra iny de ny vonoany Yahosoa teo ataotsika croix menamena ataotsika croix menamena mihitsy izy de rehefa ny vonoana zany ty didy folo sy lana Mose ty de nitambatra an'izay ny tiako atongavana eto ny fandray tanana ny jiosy sy ny gentilisa zay ataotsika sary farany eto ty am'izay ra ny jiosy fa ny fandray tanana ty ny jiosy fa ny fandray tanana tamin'ny gentilisa moa zay mangamanga tan'olo no ohatsika anazy fandray tanana tamin'ny gentilisa ty juif ty gitel gentile zany dikan'io gentile de ato kosa ny juif ty juif de ny fandray tanana zareo ataotsika misy anina fo mavomavo be no mahafandray tanana anazy io ny fifankatiavany zareo de ny fandray tanana izy roa io ny tanana fanifandray de sitsika tsoratra hoe ok dika le ok zany de ny fandray tanana zareo saraka tsara ny sary zay zany hoe vokatsy le didy folo rava de ny fandray tanana ny jiosy ny gentilisa io le hoe Efesianina 2:15 de ny vakitsika teo Efesianina 2:15 io zany ny sary omenantsika hoe raha tsy teo zany ny Yahosoa nandrava ny didy folo sy lana Mose de tsy nitambatra ny jiosy ny gentilisa zay na tonga ny ten'Andriamanitra ny Hébreu 7:15 ihany koa hoe manina moa 7:19-20 hoe rava ny didy folo sy lana Mose donc vakatsika zay ten'Andriamanitra zay Hébreu 7 amin'ny teny frantsay Hébreu 7 Hébreu 7 19 Hébreu 7:19 car la loi n'a rien amené la perfection et introduction d'une meilleure expérience par laquelle nous nous approchons de Dieu zay andiny fa 18 il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité ny ordonnance antérieure de aboli mazava be io zany hoe la loi de Moshe est aboli zay ny dikan'io zany ohatsika zay tsy maraka tsara le teny la loi de Moshe est aboli les 10 commandements sont abolis voilà Hébreu 7:18 car cette loi n'a rien amené à la perfection satria ny ordonnance antérieure ny zanak'Israely le lalana tany aloha tany de ny didy folo sy lalana Mose io mihitsy ny zany le rava satria maninona tsy nitondra nakany amin'ny fahatanterahana la loi n'a rien amené à la perfection voilà zay ny antony hoe rava ny didy folo sy lalana Mose satria tsy nitondra ninina io ten'Andriamanitra anankiroa be zao manambara fa tena rava izy io nivakitsika teo izay zay moa zany ny fanazavana de ozy nareo hoe misy olo amin'ny teny hoe ny famorana no nampiadiny jiosy ny gentilisa valy ny diso zao no madiso anazy satria tamin'ny androny iza moa tamin'ny androny anina de niara sakafo ny ino ny jiosy ny gentilisa any amin'ny Genesis toko fahafilo moa izy iny dasy kely jerevako kely Genesis
somary jerevana kely zay ten'Andriamanitra zay iza moa mahita an'izay ngina atikatra amin'ny Genesis 24 izy iny dasika jerentsika dia nanao fanasana Genesis 4:20 avy akitsika manomboka amin'ny andininy fahavalo a dia toizatsika fahavalo sy ny fahasivy a dia toizatsika ary amin'ny andininy 26 a ka hatramin'ny 30 Genesis a fizy teo 8 ka hatramin'ny 9 zay Genesis 8:9 dia 26 ka hatramin'ny 30 noke efa kitsika an'izay teny zay hoe tsy nampiady ny jiosy ny jentilisa zany ny famorana ka raha misy miteny fa le fiasana de 15 io dia resaka famorana atao vala ny diso zany tena zavatra tena famonoana olona zany ary tena resaka lainga mihitsy zany tena famitana Genesis 26 izy teo 26 dia manomboka amin'ny andininy fahafito izy teo 6 ka hatramin'ny 8 ny vakitsika zay aloha ny voalohany ary Genesis 26 6 ka hatramin'ny 8 izay hitantsika eo zany ary Isaka dia nitoetra tao Gerara ary ny lehilahy tompon-tany nanontany ny amin'ny vadiny ary izy anabavika izy aiza moa izany dia ny fahavalo fa natahotra ny laza hoe vadiko izy fandao hoy izy hamono any lehilahy tompon-tany no Rebeka satria tsara tarehy loatra Rebeka ka rehefa nitoetra ela teo izy dia nitsirika teo am-baravarakely Abimeleka mpanjakan'ny Filistina ka nahita fa ino Isaka nisangy tamin'ny Rebeka vadiny zany Abimeleka zany dia hitantsika eto fa mpanjakan'ny Filistina io mivandravandra be io zany hoe manana ny toerana mizy azy fa mpanjaka ina zavatra nitranga ary amin'ny 420 vakitsika indray fa niarana nao fifanekenana fiarana amin'ny sakafo tamin'ny itsa moa 9:20 vaketsika fa 20 ary izy ireo Genesis 26:28 ka hatramin'ny 29 efa hitanay marimarina kokoa fa momba anao Iavà Abimeleka io no miteny ka dia hoy izahay aoka samy anao fianny any isika dia izay sy anao ary aoka izay anao fanekena aminao fa tsy anisy 9:20 fa tsy anisy ratsy anay ianao dia tahaka ny tsy nanendrenao akory sy tahaka ny tsy nanaovana inona taminao fa tsy nisoa ihany fa efa nampandehanay soa aman-tsara ianao fa ianao ankehitriny efa nitahiny Iavà 9:30 dia nanao fanasana ho azy Isaka ka dia ninana sy nisotro izy eto zany Isaka sy Abimeleka dia efa niara-ninana sy nisotro nefany Isaka dia mifora Abimeleka tsy mifora ka raha miteny nareo hoe ny famorana no nampisaraka Isaka efa mifora satria zanaky Abrahama izy nefany niara sakafo tamin'ny Abimeleka zay Filistina zay ava-firenena mazava zany nivaly teny fa tsy nampiady na nampifandrafy ny famorana ary raha dia diso zany zay hevitra zay fa ny nampiady ary nampifandrafy dia didy fosy lana Mose ary voaporofo tsara zany fa raha resaka famorana nresanao niaraka tsara nge Abimeleka sy Isaka io niara sakafo nefany Isaka dia mifora ary Abimeleka tsy mifora ka raha nampiady ny famorana dia tokony tsy niaraka izy roa lahy nefany ary izy eto milaza hoe ary dia nanao fanasana ho azy Isaka dia ninona sy nisotro izy ary nanao fifanekena zay mihitsy le voalaza eto ambony ato hoe hanao fanekena aminao dia natao moa le izy ao amin'ny 9:20 hoe ary aoko zay anao fanekena aminao dia zay dia rehefa vita le fanekena dia nanao firamo-sakafo zareo porofo fa tsy nampiady ny ino moa ny famorana ary raha misy miteny hoe niady zareo satria tsy mifampiditra trano ka izay le lalàna Mose le nresako taminareo hoe aringany reo dia zay le mahatonga tsy mifampiditra trano lalàna Mose no natonga an'izany zay le hoe ka izany le misy an'le hoe Cornelio dia hoe tsy mahazo mifampiditra trano dia zay no mahatonga anazy nisaraka tsy nifandray lalàna Mose zany zay no fanaporofonina fa tena lalàna Mose no nampiady zay zany nivaly ny fanontaniana rehetra zay ilanareo ary voaporofo eto tsara mihitsy fa tena rava ny didy folo zany ndao atsika maky ny fanazavany ihany koa anankiray
misy tenin'Andriamanitra ozy izy ny olona hoe mahafoana lalàna amin'ny finoana ve hotsika sa de hoe sanatria zany ka hoana zany no ravan'le didy fosy lana Mose nefa hoe mahafoana lalàna amin'ny finoana ve tsika de hoe sanatria zany fa vao mihay mampiorina azy tsika izany teny zany de tsy midika akory fa hoe foana lalàna hoe raha mihitsy ny finoana de rava ny didy folo tsy izay mihitsy ny izy fa ny fisian'le didy folo mahafaty mihitsiny a no mampiorina n'ilay Yahosoa izay inona satria Yahosoa lay inona ka rehefa mahafaty le didy folo ina mahatonga anazy mahafaty satria tsisy matandrina anio azay no namonoana Yahosoa anazy moa mampiady any Jiosy ny Jantilisa de ny vonoan'Andriamanitra zay moa ny tena antony namonoana anazy ka rehefa ohatra n'izany ka ohatra ny ten'Andriamanitra hoe tsy mahafoana lana fona le ao Israela ny tsy foana fa ny fon'ny Yahosoa mipetraka aty amin'ny Yahosoa ty foana ngeny izy ao amin'ny Yahosoa ny foana ny didy fosy lana Mose fa ny ao Israela mipetraka foana izy dao ndray ataontsika sary lay zay sary zay teny zay aloha de hitanareo tsara ny fanazavana azy hoe moa ve foana lalàna noho ny amin'ny finoana didy fosy lana Mose zany de valiny de zao mitsika reny sary ty Israela ataontsika sary eto ty Israela zany ty Israel no sary boribory dao zany nareo ny an-trano ao no mihaino radio de io Israela ao anatin'io Israela io ny didy folo efa mipetraka ao anatin'io ary tsy za akory nanalany io tao a mbola ao io mandrak'androany eny zareo ao didy folo io fa rehefa hiaraka amin'ny Yahosoa ianao vao mialamy io zay ny teneniko taminao kosa zay a ty ny didy folo ty na le 10 commandement de ty Yahosoa ty kosa ny Yahosoa ty zany aty amin'ny lanitry Yahosoa aty amin'ny le ciel des cieux hoe lanitry Yahosoa raha ny olona raha ohatra zany misy olona ty zany le jitel zany ty zany le jitel ty de amonjy ny tenany na jiosy ty zao ny jitel zany rehefa te vonjena de tsy maka ty Israel izy ko hitandrana didy folo non tany de vonoatsika iny tsy mety satria tsy natokana ao anao iny vonony ty fa izy kosa zany rehefa te vonjena de makany amin'ny lanitra makany amin'ny Yahosoa izy a de iny lalana zany maka ty izy zay ary raha jiosy koa de ohatr'izay koa ny jiosy sady atao keto ny sary ty indray ny jiosy ty raha ny jiosy koa no te vonjena ity izy ty de tsy mitandrina didy folo koa izy non tsy maka ty mihitsy izy zany tsy makany amin'ny fitandremana didy folo izy a vonoatsika amin'ty baraingo menamena ty barazy menamena ty mihitsy ny non tsy makany izy fa maka ty amin'ny Yahosoa izy ny mety zay ta de makany amin'ny Yahosoa izy a makany amin'ny lanitra iny hoe lalàna ny Yahosoa no arahany LY no arahany a lalàna ny Yahosoa de ozy le fantena hoe moa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana ve tsika de hoe sanatria zany fa mampiorina azy tsara tsika ina mahatonga an'izany ka le didy folo nge le mahafaty ny tenako anao teo raha jentilisa ny resany mamono jentilisa io mahatonga ny jentilisa totafaraka amin'Andriamanitra fa hoe vonoiny jentilisa ka zavatra mamono anao ve no andeha ho arahanao de nohony amin'le didy folo mamono mihitsiny a natonga n'Andriamanitra hoe tsy foanana io fa velao io ao fa vao miampiorenina tsara fa mamono ka nohony amin'izy mamono a de asiana ny sauveur ety mpamonjy Yahosoa ka ndana makany amin'ny Yahosoa daholo nareo zany hoe Yahosoa zany le mitovy amin'le sarin'ny pompier hoe mirehitra ny trano a misy danger a de ndana tsy hoe pompier de ndana manatona pompier de avotry nareo ka rehefa tsy mety manatona pompier anao de maty eo anao sady may ny tranonao satria le pompier le mitondra le sady mitoraka an'le rano izy a no mandefa le tohatra hamonjy anao a de anjaranao misaoty mamonjy an'le tohatra tsy haiko nazonareo tsy azonareo de zay ny tenin'Andriamanitra hoe tsy mahafoana ina dikan'le tsy mahafoana mandrak'androany tsisy nanafoana an'io a ao Israela io de mbola ao foana mandrak'androany asiko an'Etsipika iny tsy foana mihitsy ny ao Israela na misy ary Yahosoa zay inona tsy mahafoana ny noho ny amin'ny fonan'ny Yahosoa de tsy foana ny didy folo satria maninona lasa tsy mitombona koa nge ny fisian'ny Yahosoa raha mahavelona ny didy folo e atao inona ara moa zany ny ohatra atao inona ny pompier ohatra ka tsy mirehitra ny trano tsy ilaina nge le pompier fa matoa ilaina ny pompier misy trano mirehitra ao de misy olona tokony avotanao ivoaka tao a de ilaina ny pompier mandefa tohatra sy mitifitra amin'ny rano de ohatran'izay koa tsy ilaina mihitsy ny Yahosoa raha ohatra ka tsy maty ny olona amin'ny didy folo io
ka raha vao ohatrany hoe tsy mahafaty ny didy folo de tsy misy lavana ny Yehosoa, kanefa hitantsika fa tena maty mihitsy ny jentilisa hatratr'io didy folo e, ary tsy afaka mitambatra ny jiosy ny jentilisa, ka noho ny amizy mamonjy jentilisa zay de zay le hoe tsy foanana mihitsy io didy folo io, fa noho ny am'io didy folo io mihitsy ny antony natongavany Yehosoa hamonjy an'le olona hiala am'le didy folo, satria raha mipetraka ny didy folo de miady ny jiosy ny jentilisa. Noho izany tsy mety mihitsiny ny anafoahana ny didy folo ao Israel, fa raha zany dia tsy mitombona ny eo amin'ny Yehosoa, tsy mitombona ny fisiany Yehosoa, fa ny ao amin'ny Yehosoa tsy misy didy folo, zay noho izy zay. De averiko tsara ny teniko hoe moa mahafoana ny didy folo ve ny fonan'ny Yehosoa, de hoe sanatria zany, ny antony sanatria de zao hoe tsy foanina mihitsy ny didy folo ao Israel, satria io le mamono ka rehefa te handositra anao tsy ho faty de dana manaton'ny Yehosoa, fa raha tsy mahafaty eo de tsisy tokony anatonana ny Yehosoa, fa noho ny amizy mahafaty de dana manatona ny Yehosoa. De zay le hoe raha atao amin'ny Yehosoa indray tsy misy tokony andehanao amin'ny Yehosoa raha ohatra ka tsy mahafaty ny didy folo, mahafatytsika indray izy, fa matoana manatona ny Yehosoa misy mamono anao any, ina le mamono anao ny didy folo sy lana Mose, noho zany manatona ny Yehosoa, noho zany ilaina ny didy folo ilaina Yehosoa, noho zany ilaina Yehosoa ilaina ny didy folo. Ny didy folo aiza any amin'ny Israel nalaina mipetraka, rehefa teo vonjeny aza manatona an'iny. Yehosoa kosa ny ilaina amonjy ny olona andositra an'le didy folo, manatona ny Yehosoa ny amin'ny lanitra, zay ny valin'le hoe tsy mahafoana ny didy folo ny fonan'ny Yehosoa, fa vao me mampiorina tsara satria maninona io no milaza fa misy mamono anao ao de ny didy folo ka andana mandositra any amin'ny Yehosoa ny dikan'izay. Ya zany ny valiny de matoky vavarentsika etra ny tokantrano ny famarinany teny. Andatsika tsika hiditra amin'ny araka ny ten'Andriamanitra tonga andrava ary tsy anafoana ny amin'ny lalàna sy ny maro samihafa. Le Matthieu 5:17-18 indray io hoe tsy tonga andrava fa natanteraka. De dikan'izay teny zay de zao mbola vetsika indray le sary. Io zao ny sary ny didy folo sy lana Mose de napetraka ao Israel, io tsy ny ravana. Fa ato amin'ny Yehosoa tsy misy didy folo sy lana Mose, ato zany interdio, ataotsika ato zany ny sary. Ato amin'ny Yehosoa tsy misy didy folo sy lana Mose, zay apetraka tsara. Ato zany ty zany le didy folo sy lana Mose ataoko sary aty. De io ny foana ato amin'ny Yehosoa, satria io le mahafaty, de io zany tsy ato amin'ny Yehosoa tsy misy an'io mihitsy ny ato. Io izy io ty le didy folo maty izy ato. Maty eo amin'ny Yehosoa io le nyvonoto amin'ny fijaliana. Zao le sary zany zao. Ato amin'ny Yehosoa tsy misy didy folo sy lana Mose, fa ny didy folo sy lana Mose de mbola mipetraka tsara ao Israel mandrakitsika zao miteny zao, nefa nitsakitsahany. Ohatra fa nitsakitsahany manao fifanekena amin'ny Israeliana manao fifanekena amin'ny Amerikana. Io fa nitsakitsahana lalàna zany. Mendrika mihitsy ny fandorana zao tontolo zao ny amin'ny nitsakitsahana amin'ny trano. Ao amin'ny Yehosoa no tsy misy didy folo, any amin'ny lanitra tsy misy didy folo. Zay le famarinana zay ho an'izay rehetra mametraka fanontaniana. Raha misy moa tsy mazava de mbola afaka manitsinitsy ny teniko eny ihany nareo amin'ny fanontaniana mbola apetraka nareo ohatra ka misy fa iza le momba an'izay. Araka zay le hoe tsy tonga andravana ny lalàna fa anatanteraka, tsy ho foana koa ny amatio. Le hoe ny anatanteraka de le teny milaza azy ao amin'ny lalàna sy ny mpaminany. Fakitsika kely ty ao amin'ny bokin'ny Lioka toko 7:20 ty le ho tanterahany ty, fa tsy hoe anatanteraka ny didy folo izy fa ny teny milaza azy ao amin'ny lalàna sy ny mpaminany. Lioka toko 7:20 alova kelikely le teny ato fa andiny fa 43-44 namana izay. Lioka 24 Lioka 24:44 ity le tsy maintsy ho tanterahana. Eo izy taminy, zao ny teniko zay nolazaiko taminareo fony mbola atao aminareo, fa tsy maintsy ho tanteraka zay rehetra nano ratana teo amin'ny lalàna Mose sy ny mpaminany ary ny salamo. Ny ho tanterahany Yehosoa zany de le teny milaza azy teo amin'ny lalàna Mose, tahaka hoe tsisy tapahana ny taolako sy ny mpaminany, za zany teraka ao atsika. Reny le hoe teraka ao Betlehema manjoty izy, reny le izy ary ny salamo, ary ao amin'ny salamo le hoe ary ny akanjoko de nanaovana filokana, ka de zay nanaovana filokana ny akanjony zany. Zay le teny milaza anazy ao amin'ny lalàna Mose. Raha amin'ny lalàna Mose moa de nivoaka tao koa ny anarany.
zay taony ny voanarany hoe Yahosoa avy eo amin'ny lalàna Mose. Ao ny teny milaza azy, zany hoe le teny milaza azy dia nivoan'ny anarany ao amin'ny lalàna ary hoe tsisy tapahana ny taolana. Ao amin'ny mpaminany le hoe naterahany sy ny momba azy hoe Betlehem Jodia izy niteraka sy ny maro samihafa, ary hoe nisy feo taorama rely ny tomaniny zanany reny, ary ny salamo hoe nanaovany filokana ny akanjo. Ohatra telo reo nomeko antsika fa be deaibe le izy. Reo le tenyny tanterahany fa tsy kony hoe nanatanteraka ny didifolo izy, tsy misy an'izany. Tsy misy Yahosoa nanatanteraka ny didifolo zany le zanak'Andriamanitra, tsy misy zany. Fa ny teny milaza azy amin'ireo lay mitantarany momba anazy hoe tonga ao amin'ny ronam-boky ianao ny sitraponao Andriamanitra, reny le tanterahany reny araka ny bokin'ny Salamo hoe ony hoe zao niteraka anao androany, dia iny Yahosoa le teraka. Reny ny teny milaza azy ao amin'ny Salamo reny reny ny tanterahany hoe nateraka ny Virjiny izy izy tonga io. Reny teny reny no tanterahany fa tsy kony hoe nanatanteraka ny didifolo izy. Izy mihitsy ny arana nitsakitsaka ny didifolo tamin'ny andro sabatana e. Rovakitsika ny tenin'Andriamanitra hoe tamin'ny andro sabatana ngizy no nanasitrana le lehilahy mararany parenisisy e. Raha vakitsika ny bokin'ny aiza moa bokin'ny Isaia Jaona zafady indrindra Jaona 5 dia raha tsika mahita eto hoe nitsakitsany Yahosoa nge ny sabaty e, ary hatrany amin'ny dada iavarana nitsakitsaka an'io koa. Jaona 5 dia vakitsika manomboka ny andinin'ny 17 lolo vakitsika amin'ny andinin'ny 9 9 ano sabaty Jaona 5 andinin'ny 9 sy ny 9. Io hitantsika eto mihitsy ny hoe io Yahosoa le zanak'Andriamanitra maro antony soatra masina inge ka nanitsakitsaka ny sabaty e, ary nabataita olona tamin'ny andro sabaty antika zay. Jaona 5 andinin'ny 9 hoy Yahosoa taminy, mitsangana eto ny fandrianao ka mandehana, ary niaraka tamin'izay dia sitrana lehilahy ka nitondra ny fandriany dia lasa nandeha izy ary sabata asany amin'izany. Ny bata entina tamin'ny andro sabata zay fady indrindra ity lehilahy ty, ary Yahosoa no nampibatana azy. Zany hoe naniraka olona nanao foana Yahosoa raha amin'izany hevitra zany ohatra ka nitandrina sabata izy. Nefany zany no midika fa tsy mitandrina sabata izy tsy ao anatin'le fanakena didifolo izy nidikan'izay. Ary mbola mafitsika indray ny ry amin'ny 7 fa tena izy sy ny dadany mihitsy no miasa ao anatin'io fanaovana sabata io eny hoe nge Jaona 5:17 fa Yahosoa namaly azy io hoe niraiko miasa mandraka ankehitriny ary za koa miasa zay. Eto zany ny tena marina ny ten'Andriamanitra dia miteny mihitsy ny hoe dada Iavasy Yahosoa dia miasa amin'ny andro sabata. Mazava be io teny satria tamin'ny andro sabata no nanasitrany an'le lehilahy. Ary hita marina fa tena tsy mitandrina sabata izy eo dikan'izay. Mahitsy be le teny. Tsy hoe mivahana zany sabata, aiza koa misy didy miteny azy vahana iny, nga tsy hainao le teny hoe tsy azo anampiana, tsy azo anesorana. Tsy misy fahefana mazo mamana io zany. Na le zanak'Andriamanitra le niteny voinamina ireo teo hoe toko sy andininy Matthieu 5:18 hoe tsy misy ho foana koa ny amin'ny lalàna na literaire teny tsoratra ray azy. Zany hoe tsy azo foanana mihitsy io zany. Zay no mahatonga na miteny hoe any Israel ihany ny azo apetraka. Fa ny ao amin'ny Yahosoa kosa io ny rava. Rava le izy satria maninona rehefa tanteraka dia rava le izy. Zany hoe vakitsika hoe tena rava ve io satria tanteraka, mahazava be fa tena rava mihitsy ny izy. Dao vakitsika hoe Matthieu 5:18 Matthieu 5:18 ny manam-poroa fa tena rava mihitsy ny izy. Ity teny ity nge vao mainka tena raha zany ireo tsy mamaky an'ity fa mamatsonareo nge ity teny ity Matthieu 5:18 zao lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana koa ny amin'ny lalàna dia mitera raiza na tendry tsotra raiza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Io le nazavaiko hoe tsy foana mihitsy ny lalànan'ny Mose sy ny didifolo fa mipetraka tsara ao Israela mihitsy izy mandraka androany. Ary natokanao an'i Israela izy ary tandremany Israelianina mandraka androany. Ary any Israela fa tsy azo letina te Madagasikara na ny France na ny Angleterre satria didy dia hoe ao Israela ihany io. Ka raha ianao moa zany miady hevitra ny amin'izany dia efa tsy mety nge satria tsy natokanao anao ka hidivanao. Zay hoe vali teny. Fa ny teny kosa izy hoe tsy ho foana akory io mandra-pahatanteraka izy rehetra. Zany hoe rehefa tanteraka kosany dia foana. Rehefa tanteraka dia foana ka ny fitiavana ny fahatanterahany lalàna. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao izy Yahosoa. Nge vakitsika iny any amin'ny Jaona 4:15 angamba izy iny hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao.
Ake jerevantsika kely somary tsy avetsika jerevana kely a. Jauna 15:13 no vakitsika zany ao anatin'ny baibolinareo. Jauna 15:13 hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho zao de mamonjy ny sakaizany. Zay mamonjy ny sakaizany zany. Jauna 15:13 zao ny voalan'ny soatra masina zany. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho zao de ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ka Yahosoa tena nanolotra ny ainy hamonjy ny mpanota mihitsy ny aza fa tsy de sakaizany tsony. Mety mahavita mamonjy ny olona ihany ny olona anankiray namany, fa tsy misy tsy olona mahavita mamonjy mpanota zany, mpanao ratsy, aza tsy possible zany. Nefa io zanak'Andriamanitra io tena namonjy olona mpanao ratsy. Zany no tena manana fitiavana zany. Ka raha vao Yahosoa manana fitiavana de foana zany lalàna dikan'izay eo aminazy. Romanina toko fahatsika Romanina firy izy zany. Romanina 13 Romanina 13 firy. Koa dia ny fitiavana no fahaterahan'ny lalàna. Romanina 15:13 angamba izy ity Romanina 13:10 eo vakitsiny ireny. Romanina 13:10 ko Yahosoa nanan'ilay fitiavana de foana zany izy noho ny amin'ny Yahosoa reo olona ka de mampaheranareo fa tena zay izy io foana le izy. Romanina tena tsy foana zany io foana le izy rehefa tanteraka. Yahosoa natanteraka an'ilay fitiavana vakio tsara ity. Ny fitiavana tsy Romanina 13:10 ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana, koa ny di fitiavana ny fatanterahany lalàna. Ka rehefa tanteraka zany le fitiavana, rehefa tanteraka ny lalàna, zay hoe satria mandra-patanteraka izy rehetra. Zany hoe ny fanatanterahana lalàna zany de fitiavana. Ka rehefa nitaterahany Yahosoa le fitiavana tamizy niadina teo amin'ny azy fijaliana, namoy ny ainony aminao de foana ny didifolo satria tanteraka amin'izay izy ny dikan'izay. Ny fitiavana ny fatanterahany lalàna, ny limitin'le hoe mandra-patanteraka izy rehetra, zany hoe tsisy foana akory ny lalàna sy ny didifolo, mandra-patanteraka izy rehetra. Zany hoe rehefa tanteraka kosa izy zany foana. Ka tsy nisy natanteraka an'io raha tsy tao amin'ny Yahosoa satria tam'le fitiavana, ny fitiavana ny fatanterahany lalàna ka Yahosoa navita nanolotra ny ainy hamonjy ny olona. Yahosoa zany no tena tompon'ny fitiavana. Ka rehefa tonga Yahosoa maty teo amin'ny fijaliana, ino no tena fatanterahana lalàna de foana ny didifolo ny dikan'izay noho ny amin'ny ataon'ny Yahosoa ravo automatika izy. Zany valy tena menanao ravo ny didifolo tena ravo akoatran'izay fanazavana menanao teo. Ka mbola ny fanontaniana mbola misy foana ny amaliko anazy satria be deaibe le zatra le masina sy tsara ny didy ka ahoana no hoe ny ravana de tsotra kely masina sy tsara ny didy fa any Israel. Ka raha masina sy tsara ny didy tsy midiko ny hoe tsy azo ravana. Ko ny sabata angamba moa tsy masina koa fa rafana izy mitsahany Yahosoa le sabata. Fa ny tena marina zany ny dikany ateo hoe ny ravana de tsy mipetraka minitsony zay ny dikan'izay. Ino mantsy ohatrany hoe lalam-panorenana na hoe constitution natokana ho an'ny Jiosy iny. Ka rehefa natokana ho an'ny Jiosy iny de tsy idiranao malagasy. Ka nametraka constitution voalohany Andriamanitra de didifosy lana Mosè. Nametraka constitution faharoa indray Andriamanitra Elohei na Elohim de Yahosoa miaraka amin'ny lalàna tsy ny didiny Yahosoa. De anjaranao zany misafidy hipetraka amin'ny constitution tao aloha ianao zany constitution vaovao amin'ny Yahosoa. Fa zao no nataon'Andriamanitra no ravany le constitution taloha mametrany an'le vaovao. Ny olombelona zao manao référendum rehefa hiala amin'ny le constitution voalohany ao de manao référendum mahitsynao amin'ny constitution faharoa. Ka rehefa tamapetraka constitution faharoa de rava ny constitution voalohany tsy mandeha tsony iny. Ohatry zany io. Ny constitution voalohany de ny didifosy lana Mosè. Ametraka ny constitution faharoa Andriamanitra de tsy maintsy ravany io vao mipetraka ty constitution faharoa ty. Satria ny mitondra le constitution faharoa de Yahosoa miaraka amin'ny lalànan'ny Yahosoa. Ka mba ahafahan'le constitution faharoa mipetraka de tsy maintsy ravana ny constitution voalohany. Ary nina ny ravana azy de Yahosoa ihany. Ary nisy motif izy mahatonga ravana io. Efa nazavaiko teo le motif hoe zao ny antony nandrafana azy. Ka tsy le koa le masina sy tsara noho ny ravana, fa le constitution mihitsy noho ny ravana tsy mipetraka tsony iny le soron'Andriamanitra iny ravan'Andriamanitra iny ko ny adalan'le Jiosy mbola mitazona iny inge tena rava e. Zareo no te hipetraka ao anatiny io fa Yahosoa fa namonjy izy tsy te hiditra ny tena marina.
ozina tenyandriamanitra hoe tandremo ny didy tia indray dia miresaka any amin'le olona israelianina samy israelianina hoe tandremo ny didy ka samy israelianina no miresaka reo raha nanontany zany le israeliana hoe ahoana ny azoko ahoana ny ataoko ny azoko fiainana mandrakizay de hoe le zanak'andriamanitra hoe tandremo ny didy de ozy le olona hoe manino Yehosoa no teny an'izay tsotra ny antony le didy nytenenina tamin'izany de didy ho an'ny israelianina ary satria mbola tsy vitany hoe kalvaria ka ny mipetraka tamin'izany fotoana zany de mbola nalàna Moshe de ndana tandremo io zay fotsiny ny valiny fa raha vao vitany Yehosoa ny kalvaria izy miantony miazy fijaliana de maty iny ary manaraka ny Yehosoa am'izay anao reny vaninandro reny de vaninandro mbola tsy tanteraka ny famonjena de mipetraka ny didy folo ny zanak'Israely fa raha vao vita ny famonjena teo kalvaria miantona tamin'ny azy fijaliana Yehosoa de rava daholo reny ka tsy mipetraka ntsony rehefa nitsangana tamaty Yehosoa reny zany le didina rano raha mbola tsy vita ny kalvarina ny famonjena zay ny valan'izay raha ny zanak'Andriamanitra amiteny hoe tandremo ny didy de mbola araka lazaiko teo hoe raha mbola tsy vita kalvaria de mitandrina an'io zareo tandremo io fa raha tokana ho any zanak'Israely mantsy io tsy azo dikaina zay fa rehefa vita kosa ny famiatrana ny fanekena vaovao de tsy maintsy miala am'izay le fanekena taloha de didy fosilana Moshe tsy maintsy miala io tsy driko mafy mihitsy zay no nandravana azy ary efa meko daholo moa ty fa nandravana azy teo mampisaraka ny Jiosy am'jintilisa io de zay nanapiten'Andriamanitra iny constitution iny ao anatin'ny constitution misy didy be deabe ao anatin'ny constitution anankiray ka izy tsy nandravandrava le didy tsikelikely fa le constitution ray amanontolo ny arany mpiteny mba hametrana le constitution vaovao zay misy didy be deabe koa anatiny io zay le hoe tsy maintsy ndravana ny voalohany de mba hipetrahany le faharoa zay hoe mba mandravany voalohany izy mba ampitoerana ny faharoa zany taony tika andreniteny reny doke avakitsika izy teny zay araka ny bokyny Hebreo toko 9 ve mandravany voalohany izy mba ampitoerany an'le faharoa Hebreo toko 9 vakitsika amin'ny andiny 7 azokely aloha Hebreo toko 9 vakitsika aloha Hebreo toko 9 Hebreo toko 9 sady misy fantena petraky ny olona moa zany amin'amy zao direct be zao de tsy mihina fa mety be izy de valitsika io ihany araka ny izy Hebreo toko 9 eo manoko amin'ny andininy 7 moa zany Hebreo toko 9 de vakitsika ery amin'ny akanjo reo manaraka daholo manoko andininy 9 no vakitsika zany aloha andiny 7 aloha Hebreo toko 9 andiny 7 fa raha tsy nanantsiny zany fanekena voalohany zany de tsy mba nisy fitoerana tadiavana ho an'ny faharoa nisy tsiny zany le didy fosilana Moshe reny le zazavaiko amin'ireo reny le tsininy hoe tsy natanteraka na inona na inona nampanotany olona tena marina le izy fa ny atao amin'ny Yehosoa kosa efa meko sady ny valiny fa tsy manoteny tsozy atao amin'ny Yehosoa aloha de efa meko anao zay lesona amin'ny manaraka zay any mety any amin'ny fahefatra na fahadimy any zay fa manome tsiny olo izy ka manao hoe indro avy ny andro iavazy anao fanekena vaovao amin'ny taranak'Esera iny taranaka Joda nefa tsy araka ny fanekena ataoko tamin'ny razany tamin'ny andro tanako azy mitondra azy tany voaka avy tany Egypta fa izy ireny tsy nitoetra tamin'ny fanekeko ary za kosa de tsy nitandrina azy ho iava andiny 10 fa izao ny fanekena ataoko tamin'ny taranak'Israely efa afaka zany andro zany ho iava de ataoko an-tsainy lalako sady oska ataoko am-poly ary zao andriamany ary izy oriko zay ary samy tsy ampianatra ny namany sy ny rahalany avy izy ka anao hoe malalana Andriamanitra de iava zany fa samy alala avokoa izy rehetrarehetra atreto aloha de tsy misy olona hoe mitandrina didy fo de lasa mahafantatra an'Andriamanitra hatramin'ny fony raha mahafantatra an'Andriamanitra aloha de tsy mpanao teny intsony zay ny tena mahafantatra an'Andriamanitra eto nefa ny teny hoe malalana Andriamanitra
ka ny olona mahalala an'Andriamanitra zany dia tsy manota intsony. Zay ny izay mazava zany fa tsy didifolo io resahany io hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Fa mindra fo amin'ny tsy fahamarinana io ary tsy hotarovaka intsony ny fahotany. Ary amin'ny anaovany hoe vaovao dia nataony fa efa ela ny voalohany, fa izay tratra ela dia fa manina zay efa tratra ela sy miantra dia fa madiva levona. Askely misy teny tiako jerevana tsy fotany tsy hitako izy zay zany hoe manao amin'le fanekena vaovao izy zany dia hoe tsy ho apetraka intsony ny fanekena taloha fa ny fanekena vaovao, fa izao no fanekena aminy. Zay le voalazan'ny ten'Andriamanitra teo avy atsika kena tsara le tamin'ny voalohany hoe fa raha tsy nanantsiny zany fanekena voalohany zany dia tsy manisy fitoerana ho atadiavina ho anfaharoa. Nanantsiny le voalohany zany dia esorina amin'izay izy ny dikan'izay. Ary eny amin'ny ten'Andriamanitra kay moa dia hoe raha tsy isy fahatsinony zany dia tsy isy fitoerana ho an'ny faharoa. Aiza moa izay teny izay ndao vakiko kely misy ny teny izay moatsany hoe raha tsy nanatsiny izany fanekena zany dia tsy misy fitoerana ho an'ny aiza moa izy teo Hébreux 10:6 Zasy hoe zay Hébreux 10:8 Hébreux 10:8 rehefa nolazainy hoe tadiovakeko eto ilay izy aleo eto ato lasa oziny hoe io ve mazay mijery amin'le télé dia tsy andeha mamaky anazy ery ohatra lasa maika be tampoka ny tena mariny zay ao ataoko miadana indray. Hébreux 10:8 kahatrany amin'izay farany 14 zany angambany dahoary. Rehefa nolazainy teo hoe ny fanatitra latratra sy ny fanatitra hoany sy ny fanatitra jora sy ny fanatitra niota iny tao anatin'ny didifolo zany dia reny terana araka lalàna ireny no tsy ilainao ary tsy hitraka ao dia ho indray izy ity ao tonga anao ny sitraponao manaisitra ny voalohany izy mba ampitoeran'ny faharoa. Zay zany hoe nesorina ny voalohany la didifolo sy lana Mose zany dia tsy azo anapinda tsy azo nesorina. Rehefa nesorina zany ny fisoronana rava daholo ny didifolo sy lana Mose izy ny dikan'izay satria tsy azo sarahany reo ka raha matoa nesorina ny fisoronana miala daholo miara-maty hatrany amin'ny didifolo sy lana Mose. Mbola ten'Andriamanitra keo fa milaza fa maty amintsika ilay didifolo fa fanazavana fotsiny ity manaisitra ny voalohany izy mba mitoerana ny faharoa. Zay misy teo teny izay mihitsy milasika hoe zay vita mihitsy le izy fa zay le tiako tenena hoe manaisitra ny voalohany izy mba ampitoerany amin'ny faharoa no andin'ny fahasivy zany izy. Ka eto zany ten'Andriamanitra dia milaza mihitsy ny hoe tena rava ny didifolo sy lana Mose. Ozy nareo hoe fisoronana nge io teneny io ka ny fisoronana nge ao anatin'ny lalàna Mose lovaka itsika indray zay ary lalàna Mose fa tratran'le didy hoe tsy azo anampiana tsy azo nesorana vo nivakitsika teo zay Levitikos 2:20 donge vakitsika Levitikos 2:20 hoe dia ny andin'ny fafaraparany ihany ny jerevantsika donge vakitsika amin'noko 9:20 ka hatrany 9:7 any ity lalàna fisoronana ity Levitikos 16 manomboka amin'ny 26 ka hatrany amin'ny 34 hoe ity lalàna fisoronana izay tsy azo anampiana tsy azo nesorana ao anatin'ny lalàna Mose io ary lay mandeha andeha tosika lavidafa trente ny vakitsika 30 ka hatramin'ny 34 Levitikos 26 30 ka hatramin'ny 34 fa amin'izany andro zany anaovana fahatanavotana ho anareo hanadiovana anareo ka ho madio afaka amin'ny fahotanareo rehetra eo anatreny avay anareo 31 dia 32 ary ny mpisorona izay hosorona sy atokony mpisorona hisolony rainy dia anao fanavotana ary tafin'ny fitafiana rongofotsy izy dia ny fitafiana masina dia anao fanavotana ho amin'ny fitoerana masina izy ho an'ny tranolay feona sy ny alitara sy ny mpisorona ary ny olona rehetra amin'ny fiangonana ary lana mandrakizay ho anareo zany hanaovana fanavotana ho an'ny Israely
indray mandeha sataona hanafany fahotany dia nataony arona araka ny zay efa nanodiny mosiana azy eto zany hoe misy zatra atao isataona fanafana fahotana iny izy io dia mamaly an'izay ary ny andin'ny fahina amby roapolo ary lay mandeha fanjoniosila ho any azazela dia nasa fitafiny ka handro amin'ny rano vao mahazo makeo atoby ilo zay misy osila ray atao fanatsy ary ny vatotrombo ilay natao fanatsy ny ota sy ny osila natao fanatsy ny ota zay efa nampidirina atao fitoerana masina ny rany anaovana atao fanavotana dia hoentina mivoaka hoeny amin'ny ivelan'ny afo ny odiny sy ny enany ary ny tobony ary hodorana ny taindroroany zay io zany hoe misy fanatitra atao ndre mandeha sataona tsy maintsy atao io lay nyresana atao amin'ny Hébreux 10:26 teo io lay hoe tsy azo anampiana Deutéronomie 4:2 Deutéronomie 4:2 zany lalàna zany le hoe Deutéronomie 4:2 aza ampianareo ny teny zay nydiko anareo ary aza ny esoronareo fatandreo modidiny avy Andriamanitra reo zay nydiko anareo mazava zany io teny io fa tsy azo ny esorona didin'Andriamanitra tsy azo ny ampiana ny fisoroana zany anareo zay mandre dia tsy azo ngodona atao anatin'ny didy fosy lalàna Mose satria ny lalàna dia miteny hoe ny didiny ava aza nampiana aza ny esorana ka raha ny alana zany ny fisoronana le fanekena misy didy folo mihitsy nge zany raha vandikan'izany zay le hoe manaisitra ny voalohany izy le fanekena voalohany miara-miongotra mba ampitoerany an'le faharoa le fanekena faharoa zay le hoe rava ny didy fosy lalàna Mose potiky miaraka amin'ny fisoronana fa miditra kosa ny fanekena vaovao misy ny fisoroana ny Yehosoa lasa mpisorona ny eo amin'ny Yehosoa satria olona masina izy zay ny atao amin'ny Yehosoa fanekena vaovao ary zay fanekena vaovao zao zay arahana amin'ny Yehosoa zao zay toriko aminareo zao rava ny didy fosy lalàna Mose ho azy tsy teo faty manjotsiry zay ny dikan'iny tenin'Andriamanitra iny misy indray ny fanontaniana ahoana zany lay fitenin'ny olona fa manamafy ny didy folo natongavany Yehosoa hoe zay le Matthieu 5:18 hoe am'le hoe tsy tonga ny rava fanatanteraka de iny ny dikan'izay hoe manamafy ny didy folo zay de efa nazavaiko teo fa tsy manamafy ny didy folo mihitsy le teny fa ny zavatra nisy ara nandrava didy folo ny nataony fa ny dikan'iny teny iny de tsy manamafy didy folo fa lay teny milaza azy ao amin'ny salamo sy ny lalàna ary ny mpaminany zay no tanterahany zay ohatra lay hoe ny anaran'ny Yehosoa dia nivoaka araka ny tenen'ny Mose anazy ohatra tsy misy hotapahana ny taolo any amin'ny lalàna Mose misy an'izay ny eo ampaminany kosa dia misy an'ry lay teny nisy ampaminany hoe zaza no teraka ao antsika ao Betlehema ny Jody no teraka eo zanak'Andriamanitra io any amin'ny boky Mika zany rehetra zaza ny anisan'ny tenin'ny mpaminany ary izy dia no ampijaina sy hovolona noho ny amin'ny fahotantsika boky nisy andray misy an'izay reny le milaza eo amin'ny salamo ny eo ampaminany azafady ny eo amin'ny salamo kosa dia le hoe ary dia nanaovany filokana ny lambako reny zany dia io manaovana filokana tokoa miaramila ny lokan'le akanjony zay le hoe nanaovana filokana ny akanjo ao amin'ny bokyny salamo zay reny le hoe tsy maintsy hotanteraka zay teny milaza ao amin'ny lalàna mpaminany ary ny salamo dia matoika fa ohatsika rehetra zay nandeha fandrefana marina tena mazava tsara ny fanazavana teo araka zay nataon'izay adia ny tenin'Andriamanitra ao Matthieu 22:36 hoe ny didy lehibe ao dia ao amin'ny bokin'ny Deutéronomie 6:5 hoe tiavan'Andriamanitra ary 19:18 hoe tiavany namanao dia zany ny entonina ny lalàna araka Matthieu 22:36 hoe zay ny lalàna raha ny didy folo sy lalàna Mose dia zay ny marina zay fa Yehosoa tsy nampitandrina didy folo sy lalàna Mose fa nanazava ny hevitry ny boky lalàna Mose izy hoe lehibe ao nkeo dia resaka fitiavany hoe tiavy io Andriamanitra io dia tiavy ny namanao zay ny didy lehibe ao fa tsy nisy ny teny hoe dia tandremo io didy io any rehefa hiaraka aminazy fa ho an'ny olona ao Israela zay mbola mipetraka ao amin'ny didy folo ka mbola tsy vita Kalvari ny atao hoe Kalvari ao tsy malala dia lay hoe mbola tsy niantona teo amin'ny tsy fijaliana io zanak'Andriamanitra io ka maty teo nandatsaka ny rano anao raha mbola tsy maty teo zanak'Andriamanitra io dia mbola mitombona ny didy folo sy lalàna Mose ho an'ny zanak'Israely fa rehefa maty kosa ny Yehosoa dia tsy mitombona intsony iny fa manaraka ny Yehosoa amin'izay ny fahendreny satria rava ny didy folo dia tsy mitombona intsony Matthieu 22:36 rehefa mipetraka Kalvari ka dia rava automatika ireny iany hoe fanekena taloha miala fa miditra ny fanekena vaovao Yehosoa amin'izay ary natokana ho an'ny jentilisa mihitsy ny fanekena vaovao nomena ny jentilisa izy
zay le hoe torio any am'izao tontolo zao ny filazantsara ka mazava ho azy fa Yahosoa le toriana miaraka amin'ny lalàna ny Yahosoa ary raha voarava ny fisorohana de rava ny fanaikena taloha dikan'izay rava ny didy fosy lalàna Mose ary raha ny voalazany soratra masina nge fa zany fisorohana zany ankeka ny fototry ny lalàna e nge vakitsiki ten'Andriamanitra ty ka raha ny fototra aza moa ny rava raha ny trano no amboarina hipetraka atsony ve ny trano fa raha voarava ny fototra ravatra any amin'le trano ange ka raha voarava zany ny fototra de mididy folo tsy lalàna Mose de ny fototra any zareo de tsy ny didy folo ny fototra amin'io fa diso anao fa ny fototry ny lalàna dia de ny fisorohana Beke avaketsika ny Hébreu toko fafolo hoe Hébreu 7 moa zafady pamady ny izy Hébreu 7 a somary lavalavakery ny lerantsika fa tsy miheno amin'le fantena moa sady fanazavana mihitsy izy a Hébreu 7 a 7 et 11 ny vakitsika feo manomboka amin'ny 11 eo izy de vakiko amin'ny teny frantsay koa Hébreu 7 11 ko raha nisy fanatanterahana tamin'ny fisorohana ny Levy zany hoe moa ve natanteraka ny fisorohana ny Levy na afaka olona tamin'ny fahotana ve ny dikan'izany zay dikany hoe fanatanterahana hoe tanteraka fa tamin'izany no nazahoan'ny olona ny lalàna ahoana moa ny mbola ilana mpisorona hafa izy araka ny fanao Melkizedeka ka tsika moa tsy hitondrony ambany fa nytitsika teny de hoe tamin'izany no nazahoan'ny olona ny lalàna zany hoe raha tsy misy zany ny fisorohana ny Levy tsy nivoaka io lalàna Mose tsy ny didy folo io zany hoe ny fototry ny lalàna ny mena ny zanak'Israely io zany a de tsy ny didy folo araka ny eritreretinareo fa ny fisorohana ny fototra an'io vakitsika amin'ny teny frantsay indray zay vadindritra Hébreu 7 a Hébreu 7 fio misy teo 11 Hébreu 7 11 si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique la perfection zany hoe ny mahatonga ny olo tanteraka tsy mahay manao tentsony dikan'izay raha ny mahatonga ny fatanterahany olo izy raha vitan'ny fisorohana ny Levy satria am'le fisorohana ny Levy le misy an'le fanalana fahotana fa ny didy folo nga misy fanalana fahotana izyamilaza fa ny didy folo misy fanalana fahotana tsy misy an'izany ange ao e ny fanalana fahotana de ny fisorohana ny Levy ao le misy an'le fanaovana sorona osy sy ny omby sy ny ondry teo ino ny vakitsika teo am'le Levitikos toko fahenina ambin'ny folo ino ny fanesorana fahotana ka raha tsy misy iny fanesorana fahotana iny a inona zany lavana le didy folo tsisy dikany ane didy folo e maty eo daholo ny re mianakavy fa ny manala ny fahotana de ny lalàna ny fisorohana ny Levy ary iny no heverina fa matateraka ny olona nefa n'iny tsy natateraka de zay na tonga hoe car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple io zany ny fondation ny lalàna rehetrarehetra jiosy zany a didy folo sy lalàna Mose rehetrarehetra de mipetraka eo amboniny lalàna ny fisorohana ka raha ongodina zany ny fisorohana mirodana ny trano raha rava ny fisorohana rava daholo ny didy folo sy lalàna Mose fa mba mandinika tsara am'izay tsika rehetrarehetra de anareo moa zany fa tsy zany matoa zany nongodina teo ny lalàna fisorohana rava ny didy folo sy lalàna Mose dikazay satria io ny fototra ary tamin'io tamin'ny lalàna io no napisy ny didy folo sy lalàna Mose zany hoe raha vao tsy misy io a de tokony tsy napetraka iny lalàna iny dikazay maty ho azy eo le olona ko lalàna amin'ny teny hoe ojonony ianao raha manao zao ojony ianao zatra manozina be deabe nge zany nipetraka aminao de aiza ny solution am'le manozina tsy haiko na tonga saina ianao raha sy tonga saina am'izany ojony ianao raha manao an'izao any bokyny Levitikos io ojony ianao raha manao an'izao ka raha tsy misy zany le fisorohana ka tsy voazona manak'izao zany ianao lasa didy fenozina nge zany mena io Andriamanitra io e fa le fisorohana kosa no nomena mba hanesorana an'le ozona mba hatonga no tanteraka nefa tsy natanteraka le didy folo sy lalàna Mose porofon'izany mbola manao fisorohana isa-taona ianao ka raha mataona mbola manao fisorohana mbola mpanota ny dikan'izay ary zay no mahatsara ny atao amin'ny Yehosoa ary mahafinaritra be a tena voninahitra n'Andriamanitra tsy mahay manota intsony zay atao amin'ny Yehosoa tsy mila fisorohana intsony eo amin'ny Yehosoa zany ny an'i Yehosoa zany tsy mahay manota intsony zay miaraka aminy bravo Yehosoa zay adia teka ho an'i Yehosoa mihitsy ny bravo be ho an'i Yehosoa tena faly be mihitsy zay adia ho an'izay faly koa mitehaka daholo ho an'i Yehosoa dikazay ka raha voarava zany le fisorohana
de ravadolodolo ny lalàna rehetrrehetra tsy ny didy zay. De i moa le tratran'le teny hoe raha ohatrany hoe ny fisoroana rery ny sorona de tsy azo anampiana, tsy azo ny sorona de autonomia 4-2 no miazona anao a, tsy azonao atao zay. Noho zany raha ny sorona fisoroana ravadolo ny didy fosy lana mosia satria bloky ray tsy afaka misaraka ireo. Zay no mahatonga ny hoe ravany hoe fa tena tsy mety tsony ny fisoroana na rava. Le didy eo tsy mety izy eo soa de ny ravana fa nampiadiny jiosiny jentilisa tsy mahatanteraka de ny ravana. Ianao nke zany ny adaladala raha mbola hitazona an'io e adalalana ianao ka zay le fanazavana an'iny a fa miezaka moa zano manazavatsika foana ny hoe raha mbola misy fanontaniana zany de satria moa tena tsara be ny ohatran'izao a indrindra ohatra ny ampitan-dranomasina raha vao maheno ny sujet mantsisy hoe rava ny didy folo tsy maintsy ho taitra dolo ihany ny olona de ezatsika manazavan'izany. Fanontaniana tonga eto amiko ko hoe maninona mbola tsy maty eo soa kanefa efa nitsany sabata kanefa hoe vita ny kalvaria vao tokony rava ny didy folo ny lalàna mose. Ny nahatonga ny eosoa nefa nitsaka ny sabata sady satria izy tsy mitandrana didy folo. Tsy nisy eosoa nitandrana didy folo zany na indre mandeha azy fa ny didy folo na tokony ao amin'ny zanak'Israely de izy koa mba tonga tao de nanaraka an'izay tao fa izy tsy nitandrana. Ny fiainan'ny olona zany manao an'io de mba mandeha izy fa izy tsy nitandrana io zany porofon'izany a nitsany raha ny tokony natonga anazy hoe nitsaka ny sabata nefa mbola tsy maty akoriny izy a de nidikan'iny a izy tsy nandeha tao anatin'io didy folo io. Zay ny marina tamin'le izy fa raha nitandrana didy folo izy a de tokony ananja sabata fa zany ny profa na eosoa raha tsy nitandrana sabata zany tsy nitandrana didy folo zany izy efa tonga tety ary lazana aminareo olombelona rehetra fa tsy nitandrana sabata sy didy folo zany io zanak'Andriamanitra io araka ny zatra hita saritsitry ko ny sabata mihitsy ny ary izy no nampibata olona tamin'ny andro sabata. Oke vakintsika zay teny zay rika hatramin'ny bokin'ny Jeremia io Jeremia tsy azo atao nge zany e Jeremia toko fafito ambin'ny folo a Jeremia 17-21 oke notsika ty teny ty e Jeremia 17-21 zatra fady mihitsy nge nampanaovany Eosoa io e Jeremia 17-21 vakitsika etrehtra ohatsika ny tokantrano Jeremia 17-21 ka hatramin'ny 22 Jeremia 17-21-22 izao no lazay ny ava tandremo ny fananareo ka aza mitondra entana amin'ny andro sabata nefa ny Eosoa nampitondra entana tamin'ny andro sabata zay vao de efa tsy mety e ary aza mampiditra entana amin'ny vavadin'i Jerosalema aza mitondra entana mivoaka avy any amin'ny tranonareo amin'ny andro sabata na manao raha akory fa masino ny andro sabata arak'izay efa nandidiko anareo eto zany ny tenin'Andriamanitra mihitsy milaza hoe aza mampitondra entana na mitondra entana amin'ny andro sabata vakitsika aza mitondra entana ka raha mampitondra moa zany tsy vao mailoza aza mitondra entana mivoaka amin'ny tranonareo amin'ny andro sabata eny Eosoa nefa ny izy mihitsy ny nampitondra tsy ny manao ihany fa ny mankasitraka ny manao koa vao mailoza ny tena maro izy mihitsy ny nampibata zany izy zany nampanota olona raha am'zany hevitra zany zany ny profa fa izy aloha tsy nampanota fa midika fa tsy mitandrana sabata izy a ary tsy nitandrana didy folo izy a ary tsy nanaraka lalàna Mose zany izy satria maniny efa manana lalàna izy ho apetrany a lay lalànany Eosoa fa ny ekena vaovao zay ny valin'le teny hoe ko manina ary izy nefa nanitsaka sabata kosany nefa ny didy folo mbola tsy vita akoriny de zay ny valiny satria tsy mitandrana an'io a hatramisy voatonga de efa tsy mitandrana an'io izy zay ny valiny tsika fa mazava-be zay a efa nazavaiko teo le didy antona lalàna ary ny hoe ino ny faharetan'ny olona masina de mitandrina dinandriamanitra sy ny fonona Mesia de ahoana momba an'izay tompoko ny faharetan'ny olona masina sy ny any zany a Eosoa ny resana amin'io didiny Eosoa ny resana amin'io satria raha vao resaka Jaona ny resanareo a satria Jaona no taran'io a ny teny Jaona nge ka resaka lalànany Eosoa ny resany do vakitsika amin'ny teny frantsay ty teny frantsay ny tena malaky be zay sary zay vakitsika aleotsika ato amin'ny bokyny aiza no mijeren'izay ty malaky ty aleotsika amin'ny teny frantsay Matthieu Jean 1 Jean
amin'ny teny frantsay anao maketsika anazy a. Un Jean chapitre 1 aiza moa zany zay. 1 Jean chapitre 1 verset 1. Nous vous annonçons la parole qui donne la vie et qui existe depuis toujours. Eto zany la parole zao ny dikany io miteny gasy ary de milaza aminareo zay a ny tenin'ny fiainana la parole nresahana eo zany zay efa nisy hatramin'izay ka hatramin'izay. Eminay izy nous l'avons entendu, la parole io a, nous l'avons vu de nos yeux, hitan'ny masonay io a. Ka ity parole ty zany sady henin'ny sofiny ary henin'ny masony. Nous l'avons regardé avec attention ary de nibanjin'ny masonay mihitsy ny izy. Ampidirina kely ringa matekinisiana fa ahoana tsy ampidirina reo izy. Ay. Somary vonona kely. Zay. Dahoary. Ao. Rehefa. Nous vous annonçons la parole qui donne la vie. Lazaina aminareo a ny teny zay manome fiainana. Et qui existe depuis toujours. Ary zay efa nisy afatra amin'izay. Ity teny fiainana ity zany nozarainy aminareo zay ny tenin'Andriamanitra eto zany. Inona l'izy? Zao ity teny ity la parole. Mariko io fa io la parole io de metsika namena anareo ny valiny a. Fa tsy izako io parole io fa Yahosoa. Papakitsika kely aloha ary bonne nouvelle selon Jean chapitre 1. Voilà la parole. Inotsika tsara ny teniny. Au commencement, la parole existait déjà. Io zany la parole. La parole était avec Dieu. Io teny io zany de avec Dieu. Io le tamin'ny voalohany de ny teny de efa n'existe, efa nisy. Ny teny de tao amin'Andriamanitra. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ary ny teny de Andriamanitra. Au commencement, la parole était avec Dieu. Tamin'ny voalohany de io parole na io teny io de tao amin'Andriamanitra. Zay. Andininy 14 am'izay jerevantsika. La parole est devenue un homme et il a été parmi nous. Ary io parole io na io teny io de tonga tamin'ny olona ary lasa olona ary ny olona niaraka tamintsika izy. Nous avons vu sa gloire, hitanay ny voninahiny. Cette gloire, il la reçoit du Père. Ary zany voninahiny zany a de nraisiny tamin'ny dadany. Zay. Zany hoe la parole resantsika eto zany a de Yahosoa. Lay teny tonga nofo. Voilà, dao izy am'izay tsika rika hatramin'le Jean chapitre 1. Efa azonao ny eritreritra zany fa resaka teny Yahosoa ty resana amin'ny parole ty. 1 Jean chapitre 1 verset 1. Nous vous annonçons la parole qui donne la vie. De lazaina aminareo ary lay teny zay mitondra fiainana. Qui existe depuis toujours. Toy amin'le tary aloha ihany. Toy amin'le Jean chapitre 1 verset ihany. Zay efa nisy hatramin'izay ka hatramin'izay. Nitsika kelinay izy ndao aloha vonotsika. Ao. Zay. Fa zay mijery moa zany ina le sary teo sarina vady Ziada iny. Fa de misy gagy hoe izy io sarina vehivavy anaty telefony hoe. Sarina vady Ziada iny. Zay. Nous vous annonçons la parole qui donne la vie. Dia ambaranay aminareo ny teny zay manome fiainana. Et qui existe depuis toujours. Ary zay nisy efa hatramin'izay ka hatramin'izay. Nous l'avons entendu. Hitanay io parole io, na io teny io. Hitanay io. Nous l'avons vu de nos yeux. Hitan'ny masonay io, ka Yahosoa miresahana io. Nous l'avons regardé avec attention. Ary de nibanjinay mihitsy izy a, miaraka amin'ny fitandremanay mihitsy raha ataontsika isotra zay zany. Nous l'avons touché de nos mains. Raisinay tamin'ny tananay io. Dika zany didy folo ve ho raisina amin'ny tanana. Hoe nifandray tanana tamin'ny didy folo zany. La parole que nous avons entendue, nous l'avons vue de nos yeux. Zay le zay. Hitindray atsika ao amin'ny andiny fafiro moa le misy an'le hoe didy vaovao ny mekana hoe tsy didy vaovao fa didy kely. Izy.
Andreo jerevako indreny aloha ato fa io moa le tena fanteniny loatra ty zay nazako hoe lay didiny Eosoangy tena iny mamaly an'le apokalypsa le hoe tsy mitandrina ny didin'Andriamanitra dia ny finoanany Eosoa iny mamaly anareo io satria tenin'ny Jaona io a dia aloha Jaona ny amaly anazy. Aiza moa izy iny rakizy hoe didy vaovao ny meko anareo dia tsy didy vaovao ny meko anareo fa didy ela. Aiza moa misy an'iny de azoko aloha jerevako kely izy satria iny mihitsy ny satsika an'izy. Jaona voalohany toko faharoa andiny fafito 2:7 ie io mihitsiny izy 1 Jean 2:7 am'izay ny vakitsika zany 1 Jean chapitre 2 verset 7 voilà ty zany nijerevantsika le hoe didiny Eosoangy io resany io 1 Jean chapitre 2 verset 7 ainsi très cher noho izany ianareo zay tena sarobidy aminay ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris tsy didy vaovao no meko anareo c'est un commandement ancien didy efa ela vous l'avez reçu depuis le début zay efa raisinareo efa hatramin'ny voalohany ce commandement ancien io commandement tranainy io zany io didy ela io a c'est la parole que vous avez entendu lay teny efa nomeny Eosoa anareo zay lay teneniko aminao hoe jerevantsika hoe avy aiza io teny io a c'est la parole que vous avez entendu efa eventsika am'izay le 1 Jean chapitre 1 verset 1 c'est la parole que vous avez entendu zany hoe niteniny Eosoa zay henonareo ka nididy ela zany eto a de niteniny Eosoa fa tsy nidia commandement koa sanao diso hevitra nous vous annonçons la parole qui donne la vie de teneniny aminareo ny teny la parole qui donne la vie zay manome fiaina et qui existe depuis toujours zay fitany hatramin'izay nous l'avons entendu qu'est-ce qu'on a entendu ici c'est la parole zany hoe mipetraka amin'ny fanteny hoe iza zany le heno eto la heno eto de tsy iza fa il est la parole que nous avons entendu zay le izy maraikitraiky andrely izy zany aloha tapanaky vetivety io zany teknisien zay raha vao mivadika izy zany de miovake zany nous l'avons entendu nous l'avons vu de nos yeux nous l'avons regardé avec attention c'est la parole que nous avons entendu zany eto zany miteny hoe ilay heninay a de les paroles zany hoe nous avons entendu la parole zay nidika an'ity satria hita hoe nous vous annonçons la parole qui donne la vie et qui existe depuis toujours nous l'avons entendu nous l'avons vu nous l'avons regardé avec attention nous l'avons touché de nos mains io le parole io zany a lay nitazomina tamin'ny tanana na heniny sofinay a le tanomasonay a la parole le resana an'le la parole teneny io a lay zanak'Andriamanitra le am'Jaona toko voalohany diny voalohany hoe lay tam voalohany teny au commencement est la parole était avec Dieu et la parole était Dieu la parole est vivant avec nous il s'est transformé en humain any nivadika olona izy a niara-nona tamintsika izy a la parole le anarana io la parole io le menantsika ato amin'ny Jaona voalohany 2:7 io le hoe ami très cher ry namana tena sarobidy ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris tsy didy vaovao no meko anareo c'est un commandement ancien didy taloha didy tranainy be mihitsiny vous l'avez reçu depuis le début azonareo efa hatrany voalohany io zany hoe satria efa mifampiresaka taminareo voarainareo ce commandement ancien ididy tranainy io a c'est la parole que vous avez entendu lay teny efa azonareo tamin'ny voalohany ka inona ny teny azonareo tamin'ny voalohany a ity izy ty nous vous annonçons la parole que et nous l'avons entendu io tapako kely zay nous vous annonçons la parole qui nous donne la vie nous l'avons entendu dika zany de hoe nous avons entendu la parole
c'est la parole que nous avons entendue, c'est ça l'ancien commandement, le commandement ancien. Voilà. Ho an'ny teny frantsay moa zany dia maraka be le tiako tenenina fa hoe tsy le didy folo ny resana fa le didiny Yehoshua, la parole de Yehoshua, zay le didy zay. La loi ici, c'est la parole de Yehoshua. Ny didy eto dia didiny Yehoshua, c'est le commandement ancien. Raha nanaraka tsara ny teniko ireo didinareo, dia rehefa vakeo amin'ny teny frantsay dia mazava be fa lay parole teneny eto ny atao hoe commandement ancien, la parole de Yehoshua, c'est le commandement ancien. Zany hoe ny teny Yehoshua no le didy taloha. Ary tsy iza koa le la parole fa le Yehoshua natao hoe la parole. La Yehoshua qui est vivant et qui vit avec nous, et il s'est transformé en humain, un homme qui a de la chair, donc c'est un être vivant comme nous. Zany hoe Yehoshua zany no niova olona alasa nivady olombelona dia niara-nonina tamintsika dia olombelona takatsika izy dika zay zay natao hoe la parole. Mazava be zany zay fa zay ny valiteny antsika rehetrarehetra zay nandray le teny. Dia zay ny dikany hoe ino ny faharetan'ny olona masina dia mitandra ny didin'Andriamanitra sy ny fona Mesia, ny didin'Andriamanitra resana amin'izany satria bokin'ny Jaona ny resana dia ny tenin'ny Yehoshua, ny didin'ny Yehoshua, Jaona 12:49-50 sy ny Apocalypse 14:37. Korinthiana voalohany 14:37, iny zany misy an'le didin'Andriamanitra hoe didin'ny Yehoshua. Zay moa zany ny teny tena somary lava tokoa nafinaritra be nefa ny fanazavana matoa efa falidotsiketra dia miratso antsika samy teny Yehoshua. Zay ny fiafarany raha mbola misy tsy mazava dia afaka mandefa message aty aminay ihany nareo raha ao amin'ny internet dia misy soratra WhatsApp hoe responsable dia le façon ny fanontaniana fa hovaliany zay aty amin'ny fomba rehetra zay mahafary anareo. Ny antony dia antsoina daholo ny olombelona rehetra maneran-tany anatiny ny Yehoshua amin'izay indrindra fa ny étranger ianareo vahiny mirasonareo tonga soa ty amin'ny Yehoshua dia nasoaly taontsika iariva afaka atsika. Sotra betsaka dada Iava-malala ny amin'izany teny izany. Sotra betsaka noho ny amin'ny fampianarana, sotra betsaka ny amin'ny teny fiainana, sotra betsaka ny amin'ny fanazavana. Voninahitra anao dada Iava-malalako izay Yehoshua. Vonjeo ny olona tsy ho faty intsony. Vonjeo ny olona tsy ho maty ny zavatra ampianarany ireo fanahy ratsy devoly Satana ireo izay mbola mamadika ny hatsarany efa vitanao. Efa nanova fanekena anao dia mbola didiro zareo iverinao foana ny olona. Sotranao dada Iava Yehoshua fa nirahanao sy ady lay zanakao dada Iava, lay zandrinao Yehoshua hitondra ny hatsarana sy ny famonjena ho an'ny olombelona. Voninahitra anao mandrakizay tahiny teny sy ny fampianarana hitondra soa ny olona zay voalatra any amin'ny fiainana. Vonjeo amin'izay ny hafafirena rehetra dada Iava, zay rehetra ny ampitan-dranomasina vonjeo daholo dada Iava-malala. Vonjeo zay voalatra any amin'ny fiainana mandrakizay afaingano ny fidiran'izy rehetra tamin'izao fanjakana masina zao. Misotranao afa tsy tarehdrehetra ny dada malako Iava fa ho faingana dia ho faingana ny asany. Misotra betsaka dada malako, voninahitra anao mandrakizay amin'ny anaranao Yehoshua anaovana izany vavaka rehetra izany. Halleluia, amen. Dia miraso antsika rehetra samy teny Yehoshua mafito izany fampianarana ho manaraka indray velomatoa.